Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soca Vitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Mazava ankehitriny hoe nahoana tsy nisy valy ny fangataham-panazavana nataon'ny fivoriam-ben'ny eveka teto Madagasikara momba ny fifangaroan'ny politika sy ny andraikitry ny fiangonana, kajy politika sy fitadiavan-tseza ary fitiavam-pahefana no nisongadina teny Ivato ho an'ny mpanara-baovao. Atolotro doniny eny amin'ny antenne miram-pirenena ny herinandro avy izao ny volavolan-dalàna mampiasika ny code de la communication aorian'izay vao hisy ny fandininy izany any amin'ny hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana na tsy hoy ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Vehivavy 25 taona miaraka amin'ireo zanany vavy 3 mipetraka eny Ankaditratombo fakana tsikafona sy bozaka indray ny asa madinika hoentina amintsika androany karazana asa izay lehilahy no maro anisa manao azy nefa misy vehivavy mahavita izany. Ny andiny iron'izay rehetrany. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe. Bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, Anoussa. Ny azony vanon-kolaka
ny taninandriny tsara ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany fitsidihana maimaimpoana mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra koa raha mila fanazavana fanampiny anao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Miaraba tomboky lasy tsongo vavy tonga sao amin'izao fotoana ny fambalamba avy eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mazava ankehitriny ny hoe nahoana tsy nisy valiny ny fangataham-panazavana nataon'ny fivoriam-ben'ny eveka teto Madagasikara momba ny fifangaroan'ny politika sy ny andraikitry ny fiangonana kajy politika sy fitadiavan-tseza ary fitiavam-pahefana no nisongadina teny Ivato ho an'ny mpanara-baovao maro izay rehetra nandray fitenenana omaly tamin'ny filoham-pirenena teo aloha dia fanadiova-tena sy fanaratsiana teo aloha ary fitsinjovana ny hoavy politika an'izy ireo nasongadiny mazava ihany koa falalaovan'ny mpanao politika indrindra fa ny filohan'ny fandimby teto ny fieverana fa fohy fitadidina sy efa tena very tadidina ny vahoaka malagasy ary ny matao an-dahatsoratra Enikajy Rakotomanantso. Naomby ve ny tapimaso ho an'ireo voalaza fa ray aman-dreny ara-drazana sy tangalamena manatrika ny fianao-be-pirenena natao teny Ivato dia ny fananganana FFM vaovao ka hoe izy ireo tangalamena ireo no andrafitra ny mpikambana ao anatin'izany FFM vaovao izany. Fanafaonana ny didim-panjakana mifehy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hampalalaka ny fivezivezeny akoatra ny fanadiovana azy manoloana ny raharaha-pitsarana mitambesatra aminy izay nekeny ny filoham-pirenena teo Masom-bahoaka. Voaporofo indray fa efa mipetraka ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta ary miara-dia izy ireo ankehitriny amin'ny fitantanana ny firenena. Resaka politika tahaka izany no nivohitra teny Ivato. Maro no mametra-panontaniana dingana miroso any amin'ny tena fampihavana-pirenena izay hampivondrona ny malagasy hoety mampisondrotra ny fiainam-bahoaka ve ity natao ity sa dingana iray hanasaratsarahana ny malagasy hiverina indray hanohana tsangan'olona sy hanomezana vahana ireo mpanao politika handrombaka fahefana. Nanindraindra ny fahaizany hikaroka lalam-bola hanamboarana autoroute mampitohy an'Antsiranana sy Toliary ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ary nangataka lalana ofisialy anaovany ny fifampirarahana amin'izany. Mametra-panontaniana ny mpanara-baovao momba izany ve no tanjo ny fampihavana-pirenena. Ny anehoana fa mbola eo am-pelantanana ireo mpanao politika efa nitondra antaonany maro, ampolo-taonany maro teto amin'ity firenena ity no hoavin'i Madagasikara. Nahoana no resaka politika sy fampanantenana toy izany no nasongadina tamin'ny andro farany nidinika ny fampihavana-pirenena natao teny Ivato. Tsy midika ve izany fa fitiavan-tena sy voninahitra ary ady seza sy fahefana politika no masaka ao an-tsainy ireo mpitondra ny fandimby teto ary mety avokoa ny fomba rehetra hanatanterahana izany. Tsy misy lanjany sy vidiny avokoa izany ireo hery politika na sedra fifidianana sy ireo akolafika maro izay niezaka ny nanara-dalàna hatramin'izay ary nilaza sy nanipika fa tokony ahitsy ary tsy ho endriny amin'izao fotoana izao io no tokony fampihavana-pirenena eken'ny rehetra. Dia ahoana izany no momba ity firenena ity? Nahoana no manobitolo ireo filoham-pirenena telo ireo anao ity fampihavanana ity amin'ny endriny tahaka izao? Akoatra izany ny fanilihana ara-bola ho an'ireo mpandray anjara hiatrika izany. Miharihary anefa fa takona ny ady hevitra momba ny rafitra ara-toe-karena sy ny fiainam-bahoaka. Ny vahoaka izay maro anisa no mahantra ankehitriny ary miha lehibe hatrany ny elanelany eo amin'ny mahantra sy ny mpanan-karena, ny mpanao afera sy ny mpitady ny hoanina isan'andro. Ahoana izany ny momba ireo lonolono miteraka tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra? Ahoana ny mahakasika ireo mpiray-tanindrazana niara-ny fanenjehana tamin'ny taona 2010? Ahoana ny lonolono eo amin'ny AV7 sy ireo maty tsy hita popoka tamin'ny volana janoary sy febroary 2010? Ahoana ny mahakasika ireo mpandraharaha izay very fananana sy simba fiarina tsy tafarina hatramin'izao? Ahoana ny lonolono ka mahatonga ny fitsaram-bahoaka miverimberina sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fifamonoana ny samy mpiray-tanindrazana avy amin'ny tanàna samihafa tahaka izay mitranga tany Atsimo, Mananjary, ny korotana tany Morondava? Ahoana ny momba ireo gadra politika sy ny fianakavian'ireo namoy-ainy hatramin'ny nisian'ny tolom-bahoaka sy ny voalaza fa fanonganam-panjakana ary ny fifanolana ny samy mpanao politika?
tsy ireny lonilony samihafa ireny ve no tokony hovahana amin'izany atao hoe fampihavanam-pirenena izany no tombontsoa sy fanadiovana ireo mpanao politika fotsiny no tena nomena vahana sa hifototra amin'ny tombontsoan'ireo mpanao politika vitsivitsy tahaka izay efa niseho hatramin'izay ny hotoy ny fampihavanam-pirenena ka tsy hisy lanjany sy vidiny akory ireo hery politika hafa izay manana ny heviny sy ny lanjany eto amin'ny firenena ary nahasedra fifidianana. Ny fomba fanao tahaka izany izay eken'ny rehetra ary noporofony ny tantara fa tsy nahavita ny soroka ny fiverimberenan'ny krizy teto amin'ny firenena. Manomboka voaporofo ve ny ayahan'ny mpanarabavao maro fa ratsy fanomboana ary mety ho ratsy fiafarana ity resaka fampihavanam-pirenena ity raha izao no mitohy. Voaporofo ihany koa ve ankehitriny ny ayahin'ny fiverimben'ny eveka fa mifangaro be loatra ny resaka politika sy ny hoe fampihavanana ka adino ny tena tombontsoam-bahoaka. Fanovana lalam-panorenana fanavaozana ny rafitra najoro tamin'ny tetezamita sy ny fangatana tombontsoa sy fahefana ireo teny nisongadina tamin'ny kabarany fanibiasan'ny filoha teo aloha Rola sy ny filoha amperinasa Erajonary Mampiany ity farany izay hita fa kenda ihany mahalona ny fanehoan-kevitry ny amiraly Deratsiraka sy Marc Ravalomanina maro ny nahita teny Ivato fa tsy nampozy ny filoham-pirenena ny fiodiny ity voalaza fa dinga ny fampihavanam-pirenena ity ankehitriny. Fanadetiny Erniny Rabary. Misy ihany mamparivo koa mijoro eto ankehitriny manoloana anareo ambara papabe maso ho retany rendana ho reny vaoko malagasy ny fifonana sy ny fiamantsiny nisy ireo mpiara-miasa tamiko tamin'ny fotoanany izay nanana ny hafanapolista voatra ka nanao fietsika tsy mendrika na nisy fampahoriana na nisy fampidariana izay ihany koa mbola mitondra izany fialantsiny sy fifonana izany. Nanaitra ny maro ity fifonana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity androany teny Ivato. Tsy vaovao anefa izany, ohatra tamin'ny fahenina ambin'ny folon'ny volana Marsa 2024 talohany nandehanany ny alokaloka tany ivelany ny fona ihany koa i Marc Ravalomanana saingy ireny ny araha nahita ireny ny vava sy ny fikasany tamin'ny 17 volana Oktobra 2024 natongavany. Efa ela no ady hevitra ny hoe azo inoteny sy atokisana ve ty filoham-pirenena teo aloha ity. Tsy vitan'izany fa nangataka ny anafoanana andidim-panjakana mametra azy ho amin'ny résidence fixe ihany koa i Marc Ravalomanana. Notakiny ihany koa ny fahamahana ny compteny any amin'ny banky sy ny fanokafana indray ny orinasa ity koa. Koa eto dia mingavy anao ny amin'ny président mba anafoana io décret io ary amerina amin'indray ny fahafahako malalaka azo izany zo sy midioka ny tombontsoa ama filoham-pirenena toloha koa dia mino sy manantena fa mivoaka eto amin'ity efitrano tsika androany dia azo raha teny milaza hoe eny araka dia isokatra tsy hoe retsony. Manoloana ireo fangatahana ireo ampandeferina ny tany-tandalana hoy ny filoha Erajonary Mampianina. Dia varavarankely roa ihany no aloko. Varavarankely fampiarana ny lalàna l'état de droit izay nanaovako fanampy kanefa eo akaikany koa dia ny varavarankely ny réconciliation nationale. Nangataka président Ravalomanana teo pajereno momba efa misokatra tompoko ny varavarankely réconciliation nationale. Mampametra-panontaniana ny hoe rehefa amin'ny fotoana tahaka ny ahoana na rehefa amin'iza ny tokony hampandeferina ny lalàna ary rehefa inona na amin'iza ny tokony hampiarina izany. Io resaka lalàna io ny tena nisongadina tamin'ny kabarin'ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier. Mila fanovana ny lalam-panorenana misy ankehitriny raha nambaran'ity filoha teo aloha ity. Ankoatr'izay, ny fanavaozana ny rafitra CNT sy ny FFM izay efa tamin'ny fitondrana tetezamita ka tokony hovaina. Tamin'ny andro ny tetezamita ny nanendrena ny membre ny CNT. Tsy misy membre ny SVM moa ny matory filoha. Tsy misy membre ny AREMA ao ny matory filoha. Ka tsy mety ve raha mba havaozina izy io famatahana fa. Foano ny décret de nomination membre ny FFM.
eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy fotodrafitrasa kosa indray natsidiky ity filoha teo aloha ity ny resaka boky mena izay nirafitra ny programa anasany tamin'ny tenany mbola teo amin'ny fitondrana. Afaka manao manatanteraka vetsovetso nataoko tao anatin'ny boky mena isika raha vitsika. Lalana, tsy lalana fa autoroute de l'unité avec François Julian Catherine Diego. Mandeha amina toerana roanatelo milaza anareo ty ny apport de nataonay négociation. Misanatary izany koa mifanaovana rafiny vaovao ampianasika mba ialana ny stage. Tsarona ny route de la Concorde tamin'izany fotoana izany izay nampanantenainy saingy tsy vita. Tsarona ihany koa ny 35 000 logements izay nampanantenainy ary tsy vita ihany koa. Itsakilan'izay kosa ny filoha rajanaromampianina nanipika fa mbola tsy lahara-pamena ny fanovana ireo rafitra ireo. Ankoatr'izay nambarany ihany koa fa efa miainga io tetikasa fanamboaran-dalana io ankehitriny. Teo andrimatoa filoha zay na Didier Ratsiraka dia nilaza hoe foany le te. Toate ny endriky teo fa raha ihany ny tenen'ilay izy transition, izy transition, izy transition. Za kosa dia manao hoe misy troate zay tokony atsangana fa zay fototry ny fanarena firenena. Inona le troate? Tena ty taniraza amin'ilay autoroute teo. Efa ataontsika zany président fa aza matao isanao vetsiny sy makany avaratra le izy. Fa mety any amin'ilay mpisaha masoandra vanetsinanany mekalefana fa tsy maintsy ataontsika an'izy nefa tompo kilasy. Androany vao eno izay lalam-baovao ataon'ny filoham-pirenena izay lasa anjara rarahan'ny ekipa rajanaromampianina Ravalomanana sy Ratsiraka ny kabarin'ny famaliana teto. Tsy mbola azo veroka aloha zany hatreto ny hoe inona no fiatraikan'izany rehetra izany amin'ny fiainam-bahoaka ankoatra ny fahatsapany rehetra ny hoe ny fiverenany eo amin'ny fitondrana sy ny fanakorontanana ny Repoblika faefatra no atao hoe fampiavana-pirenena amin'ny mpandraraha Marc Ravalomanana sy ny amiraly Didier Ratsiraka. Mbola akon'izay fampiavana-pirenena izay hatrany fanafoana ny didim-panjakana mametra ao résidence fixe ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, fanafoanana ny FFM ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy. Ireo teny nisongadina tamin'ny laten'ny filoham-pirenena Rajanaromampianina tamin'ny famaranana ny dinika nasionaly amin'ny fampiavana-pirenena omaly. Raha tsy ahivy ny fangatahany filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy Didier Ratsiraka avokoa ireo novaliany ny filoha Rajanaromampianina ireo fanapa-kevitra manamafiatrany ny fiara-miasa ny reto filoha telo mirahalahy ireto. Tsy mbola nisy resaka kosa ny momba ny senita, mbola tsy atato ihany koa ny fandravana ny gouvernemanta sy ny andrim-panjakana hafa araka ny voalaza ao anatin'ilay fehi-kevitra tapaky ny mpisaika. Arao ny fanampanazavana. Etsika androany marainy ny fanambarana nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Hoy izy hoe manaja sy makatoa ny fanjakana tandalana izy no miteny an'izany. Manaiky ny maharadalana ny firam-panjakana amin'izao fotoana izao ny tenako ka dia ekeko ny ekeko ny tondra ny fandravana lay dekret izay manao azy. Ekeko ihany koa ny arak'izay fangatahana reo ny anangana rafitra vaovao sy maharitra hitantana ny fiavam-pirenena. Eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa efa nisy ny dingana natao ho an'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety eto amintsika isan'izany famolavolana ny code de la communication izay atolotra hodinina anivo ny anteny miram-pirenena ny herinandro ho avy zao aorian'izay vao hisy ny fandinian'izany ny amin'ny hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy ho ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarsona izany azy anjaran'ny mpanao gazety tsirairay avy io izy no miezaka manatsara ny fitondrantenany mba hisiny ny fahalalana eo amin'ny tontolon'ny asa. Ankoatr'izay namafisy ny famitaky andraikitra ny fahalalana eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Arao ny fanampanazavany.
Zany tsy manao foana tsy miteniteny foana tsy manome vaovao tsy mitombina na vaovao diso tsy manala barakolona tsy mandotolona zay zavatra zay fahafantarako azy veno anaty kôdy zay lalàna fempanao gazety maneran-tany misy an'izay daholo ary lalàna resam-pirenena mikasa gazety misy an'izay zany hoe le izy zany miaraka foana araka ny kabary tao hoe misy ny fahafahana fa misy ny fahamatorana eo amin'ny mpanao gazety satria tsy andeha mihitsy le fahafahana raha tsisy le fahamatorana ary ajain'ny olona mpanao gazety ary rehefa tena matianina tsara mafen'izay mananjaranjan'le fahafahana sy fahamatorana zay Fakana-tsikafona sy bozaka indray no asamadinika hoentina amintsika androany karazan'asa izay lehilahy no maro anisa manao azy kanefa dia misy vehivavy mahavidy izany ihany koa fianakaviana iray tariana renim-pianakaviana 12 taona miaraka amin'ny zanany 3 mirahavavy maka tsikafona sy ahitra omenany omby eny anaty rano amidy arivo-ariary hatramin'ny 2 alariary ny iraika tapo amin'izany arao ny fanadiny doany Andrizatovy. Vehivavy 12 taona miaraka amin'ireo zanany 3 vavy mipetraka eny akaditra tompo maka tsikafona sy bozaka omena omby ny asan'izy efa mianaka manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora izy ireo no maka izany sakafon'omby izany tokantrano roa manana omby be ronono 3 avy no vatsian'izy ireo mandritry ny tontolo andro manomboka amin'ny valana maraina no maka bozaka dia maka tsikafona dia manaritra izay tompony dia afaka izay amin'ny roa amin'ny ray sasany arakaraka fahazotoana izany Indray zay amin'ny folo dia fa afaka satria izay izany mazoto. Tsy mijanona amin'ny toerana iray reto fianakaviana reto fa tsy maintsy mifindrafindra mba ahitana ahitra sy tsikafona maro. Izy ireo izay tompona andraikitra ny fanomezana sakafon'omby tsy maintsy mahita ary tsy maintsy manatitra ahitra isan'andro. Tsikafona sy ahitra mifangaro enina kitapo isan'andro no azony reto fianakaviana reto. Izany hoe mahazo 4,000 isan'andro izy efa mianaka ka isaky ny manatitra no raisina ny atsasany ary isaky ny farany herinandro no raisina ny atsasany. Misy toerana afaka anaika any ambadika any izay mbola makany. Ary Ambatonjara any ihany koa izay Magavila. Izay toerana kana vilaina kana tsikafona. Ilay omba manko be ronono. Tsy maintsy atao tsaratsara sakafo. Mbo matezateza ny kibony. Dia amidina rey zany rehetra sanareny mikarama mihitsy izay. Mikarama izay fa tsy anay eo. Amin'ilay vilona ty izany dia atao izay ahitana. Tsy maintsy manao izay azahoana izany satria efa nanaiky amin'ilay tompony ianao hoe tompona raiky tanao amin'ny omby dia tsy maintsy ataonao izany izay ahitana amin'ilay vilona. Kitapo indray atao kelikely. Atao kely ny kitapo izany. Fa vidiny 5,000 ihany. Ny fotoana maintany neny sy ny fianakaviana no manana sarotra amin'ny fitadiavana ahitra sy tsikafona ka tsy maintsy mihena ny fatra ny kitapo ary amidy amin'ny vidiny arivo-ariary ihany izany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray maranana ny fampahalalam-baovao mpitsopinena mandidina ny 703 no avitra tany amin'ny ranomasina mediteraniana ny asabotsy farany teo raha nitatitry ny mpamonjy voana frantsay sanisy izay ambondritra hatramin'ny taona farany teo raha nitatitra voaray hatrany ny 12 ny volana aprily farany teo natratra 1,703 no navota ny mpiandry ny sisin-dranomasina italiana ary natratra 5,704 kosa izany ny 13 aprily androany olona 10 ny mpifindra monina toy izao ihany koa no hita fatany amin'ny sisin-tanin'ny Libia mbola mitohy hatrany ny fanarana ny sisin-tany alany reto mpitsopinena ireto amin'izao fotoana izao herinandro mahery kosa izao nanampitosika amin'ny fanaraha-maso ny sisin-dranomasina mediteraniana ny iraka frantsay teratany afrikana siriana libiana ireto mpitsopinenana ireto ary nikasay azo ny faritra Italia no izao noraisi-potsiny teny an-dalana izao. Dia izay koa toko lasongo vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alahady arivo ity isaorina ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Mamy fotoananao indray raha mpitso ho alatsinainy veloma tompoko.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Ny fahapalalamba avao dia niarahanao tamin'ny Socavitre Baolay.